miarabany roly Mercia tonga eto amin'ny Free FM dia misaotra indrindra nanaiky ny fanasanay amin'izao maraina izao. Miaraba namana tiana ary miaraba kompian'ny Free FM amin'izao maraina izao. Roly Mercia mazava hoazy moa fa rehefa miresaka amin'ny Roly Mercia dia angamba ny atao ohatrany hoe tsy maintsy Filoha hevitra tsy maintsy resahana ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety amin'ny ankapobeny. Nisy an'ilay tatitra navoaka ny sefafi Roly Mercia tamin'ny farany herinandro teo ary enjakenjana aloha ilay izy efa resahana manokana ny resaka hoe fahalalahana amin'ny teny zany liberté d'expression dia mazava be ny tenin'ny sefafi ao anatiny hoe mampiseho ozy ny zavatra rehetrarehetra mitranga amin'izao fotoana izao hoe tena mbola tsy miala amin'ny fomba fanao tany aloha zany le fitondrana misy amin'izao fotoana izao na dia teo aza ny fampanantenana ry fiovana zany ao anatin'ny fitantanana firenena ary dia milaza mazava moa izy hoe les critiques sont très mal tolérées zany hoe tsy le ferin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao mihitsy ny tsikery ary lazaina zany fa hoe asa fanakoritana na œuvre de déstabilisation. Ngamba tsara toerana ihany ianao resaka an'izay. Sefafi moa zany no nanao no ataontsika hoe fihetsehan-davatra io constat sy fanambarana isa tokony eo. Na zany tsika eo anivony asa fanaovan-gazety koa dia mahatsapa amin'ny lafiny zavatra maro zany fa misy tokoa ireo ataontsika hoe filazana na ataontsika raha hoe menace zany hoe fampitandremana. Ny sasany atao mivantana amintsika, ny sasany tena atao masom-bahoaka mihitsy amin'ny akabary ofisialy mampitandrina amin'ny mpanao gazety amin'ireo teny na lahatsoratra zay ataony ka mifandraika indrindrindrindra amin'izany hoe fitsikerana ny zavatra ataony ny mpitondra fanjakana ankehitriny zany. Mazava ho azy amin'izay zany fa dia mitombona tanteraka io voalazan'ny sefafi io satria tsika ny tena voakasika zay manokana ny sefafi raha tsy voakasika zay fa mijery izy efa mahita maika moa hoe tsika voakasika an'le zany dia mitombona tanteraka hoe afangaron'le mpitondra fanjakana ankehitriny le fijerevana le toetra raha ka ny fiheverany azy zany reo tsikery na mahavaivay na tsy ataon'ny mpanao gazety dia fiheverany azy hoe anozongozona azy eo amin'ny fitondrana zay hoentiny. Mahagaga ihany satria tany am-boalohany tamin'ny volana janoary nanao ny fianiana ny filoham-pirenena ary rehefa avy eo zany mamikabary isa tokony zay nanohy an'izay dia nilaza foana hoe anangana fanjakana matanjaka fort un état fort. Dia mahagaga ihany hoe lahatsoratra an-gazety sy fanadihadiana ara-politika amin'ny hainao manjery ve zany ve dia efa atahorana anozongozona le fitondrana zay ve le fitondrana matanjaka sady hoe eritreritra fotsiny hoe alors rangaha tonga dia efa enjikenjantsika reto mpanao gazety reto mora tsy hiteniteny kritika sy nisy tokony zany vahatsika manao zay daniny kipitsika eto amin'ny fitondrana eto fa dia io izy io ny mpanao gazety resaka efa miteny an'izany dia koa ny sehatra amin'ny fijerevana amin'ny fiainam-pirenena sy fafia zay veritsika fa olona manany maizy azy daholo ny mpikambanao anatiny ary manana fahaizana sy ny fahaiza-manao zay keniny be sy maro eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary heverina ihany koa fa neutre zany hoe tsy mironatsy tsy mirona rovana io fanambarana io ary da hitantsika tsara fa mahazo ny anjarany eo daholo amin'ny tifitra zay ataony fanambarana io na fitondrana ankehitriny na fitondrana teo aloha na iza no zany io ny zava-misy raha antsika mijery zany ary ekena fa marina zany hoe tena tsy mahazaka tsikira mihitsy le fitondram-panjakana ankehitriny. Nisy fikambanana zao Roly Mercia omaly hoe teraky olona avy any amin'ny faritany moa zany no filazany anazy zany hoe teraky ny toliara sy ny avy amin'ny atao cadre intellectuel zany amin'ny faritany hafa zany zay nanao siny moa zany ohatrany hoe nitsangana ny aro ny prime ministre lehibe ny gouvernementa zany sy ny gouvernementa misy amin'izao fotoana izao hoe misy ozy ny fanaratsiana sy ohatrany hoe famitehana zany an'le prime ministre amin'ny alalan'ny hainao manjery sy ny gazety isan-karazany zany satria ozy moa hoe allégation médiatique nuisible zay zany ny filazany azy Roly Mercia dia hoe
fanaparitahana vaovao tsy marina, famotehana zany ny prime ministre, fandrebirebena ny saim-bahoaka sy ny sisa dia nitsangan'ireo le fikambanany teraka Toliara zay mihitsy moa filazana azy hoe natif et originaire ny Toliara zany ary hoe cadre sy intellectuel avy any amin'ny faritany hafa zany. Maka endrika manahirana manko zay reo le Mercia zay ny tena tiako antaninanao rehefa ohatrany hoe zany hoe mahatsiaro zany ny prime ministre hoe mila arova ny olona avy any amin'ny faritany izay niaviany. Ya, ny voalohany indrindra aloha zavatra marihana voalohany indrindra milaza le olona ampolony teo ihany izy ireo nanao an'io fiona tamin'ny mpanao gazety omaly io dia milaza nefa n'izy fa représentant zany hoe misolo toerana ny reo rehetra teraka sy avy any amin'ny faritany ny Toliara. Zay maraka marihana voalohany dia mahagaga dia mampalahelo mihitsy le mponina avy any amin'ny faritany ny Toliara amin'ny fomba ahoana sy amin'ny lafin-javatra inona sy amin'ny masotsivana takiny ahoana no ahafahan'ireo olona vitsivitsy ampolon'ireo fotsiny mirehare hoe izay reto atao amin'ny soli motel amin'izao fotoana zao reto amin'ny motel anosy anaovanay fiaonana mpanao gazety reto izahay no misolo toerana sy mirepresente ny mponiny faritany ny Toliara ray vohatra. Dia mampalahelo mihitsy le olona ohatry ny lazaina amin'le mpanao gazety sy lazaina amin'izao tontolo zao zany hoe tsy de misy lanja firy le mponina any fa de efa tonga de efa bakona alaina amin'ny en gros alaina amin'ny gros fotsiny tsy antaninay ambongadany tsy antaninay zay heviny tsy antaninay zay ninona tonga de lazainy fotsiny hoe atao anaty paosinay ianareo zay zao nety Antananarivo de lazainay fa miteny amin'ny anaranareo rehetra zay misy teny any Toliara mafia an'io de teneniko rehefa fomba fiteny Toliara de teneniko fomba fiteny Mahajanga minehaneha minehaneha le olona reo mipoerapoera hoe izy Mahajanga zay verina amin'ny fiteny Toliara ndray voatsiriry zany aby mirehareha nefa hatramin'ny maleriva hatramin'ny andro amin'ny maraina ny tena mampatatra olona be lehibe any Toliara ary ny tena koa tamin'ny nanao ministre reny raha nanahita mivazatany efatra nyty Madagasikara ty nisy any tena daholo ihany izany ny faritany Toliara io hita daholo ny akabeazany district amin'io mifandray amin'ny olona tany maleriva zany maraina mba manontany hoe mba hainareo hoe le zavatra miseho aty teny amin'ny anaranareo nge reto olona zao inona koa zany gaga le olona tsy mahalala akory tsisy zavatra fatany gaga amin'ny lafiny roa am'le hoe misy misolo tena amin'ny anarany miteny amin'ny anarany ary ny gaga amin'ny lafiny anankiray hoe ndry fa taiza moa nisy fanalambaraka sy fanitsakitsanana ny aza mamboninahitra ny premier ministre zany fa le teny ataony zay milisatra sy ny asa ataony zay tsy mandeha zany no nanaova amin'ny mpanao gazety fanadiadina sy ny rapportena zany hoe nitaterina fatabahoaka fa tsy mbola nisy ny teny teto hoe nanaratsiratsy sanatrin'izany ny toebatana na ny fomba fiainana nohatra zany le premier ministre zay indrindra manko Roly andraso aloha mba tsy ahivy kely fa trangan-javatra anankitelo fotsiny no fa tsy ahivitsika dia manontany an'le olon'ireo zany hoe aiza ho aiza amin'izay le hoe fanimpitehana amin'ny prime ministre na hoe fausse nouvelle vaovao tsy marina satria izy tena no ny teny voalohany indrindra aloha ile izy ny teny hoe mipitehany zareo nandritra ny 5 taona le ary Madagasikara nefa fantany tsara fa filoha pirenena taona sady président ny conseil d'administration le ary mady izy tenany ihany ny voatery nanitsy an'izay zavatra zay rehefa aveo hoe tsy azonareo ny zavatra tiako ny tenenina ozy mantsy ampanao gazety rehefa tamin'ny 14 juillet indray io dia voatery nahitsiny zany le teniny hoe tsy azonareo ny zavatra ozy fa efa mihoatra lavitra ny transition fa tsy hoe tao anatin'ny 5 taona fotsiny fa efa tany aloha rehetrarehetra tany ary ny filohan'ny repoblika aza mba nanarina an'io mba nahita vola mba nampiodinana an'io ozy tamin'izy ministre ny vola zany hoe nahitsiny zany ny teny ary tamin'izay izy dia ny teny tsy hoe koa hoe ataoko zao fanamariana zao satria matahotra ny reprimande na hoe matahotra n'izay mety hoe fanasazian'ny filoha izy fa nataony zay satria précision ozy izy raha izay izy tena no nyteny an'izay ary azo amarina nge zany satria misy orona peo sy ny sisy raha izay faharoa manarakaraka izany
resaka ilze parsana nosy kely manodidina ny Madagasikara io izy tenany ary tsika teto nandefany zany oronampeo zany mba tsy ilazany hoe foronitsika no porofina tamin'ny alalan'ny oronampeo sy le transcript mihitsy zany antsoratra mihitsy hoe niteny le prime ministre hoe n'entend les panneaux gazettés, est-ce que ça veut, quelque part ça veut dire que vous allez renoncer à votre souveraineté sur les îles éparses? C'est normal. Allez aux verkeli de mbama qu'il faut savoir perdre un peu pour mieux gagner. Ten prime ministre zay fa tsy hoe tsika mpanao gazety namorona ary fahatelo manarakarak' zany satria reo manko ny tena anisany nanakana amin'ny prime ministre de le hoe wakatona ny hôpitaly mahitsy zay nagaga tanteraka ny be sy ny maro mihitsy fa ahoana ny akatona ny hôpitaly mahitsy zay fantatsika tsara nefa fa ny soetiny hôpitaly io zany nakabeazany olona mitsabo ary indrindra ny any amin'ny manodidina ny Antananarivo tsy tafa-tsy tonga eto Antananarivo mitsabo ary mahita fahafapo saika bénévolange rôly Mercia tena atao am'le hôpitaly mahitsy ka rehefa miteny prime ministre nakatona de tena tole général zany naterak'izay ka tsy fantatra hoe aiza am'izay zany le hoe misy ohatrany hoe inina potehana zany le prime ministre ao anaty ohatrany hoe zany foron'ny mpanao gazety fa zany zavatra rehetrarehetra fa tsy niteny an'izany le prime ministre tsika le izy lalatena na olotsotra indrindrindrina moa mpitondra ambony ny fanjakana zany tokony avadibady ny mpito aloha ny lelany zay vao miteny fa tsy miteny fotsiny am'izao de rehefa mandeha ny fanakianana sy ny zavatra tenenin'ny olona de zay vao manome fanamariana indrindrindra hoe lehibe ana gouvernemanta zany amiko tokony mba mifandinidinika am'ireo mpanolo-tsaina amindreo amina tranga anankiray hoe androany tsika andeha ariananina anao zavatra ohatran'izao ka zavatra ohatr'izao aby ny tokony teneniko eo ka inaby le tenenina de miatevitra zany zao ny teneninao zao ny teneninao am'izay fotoana zay tsy misy antony tsony aty aoriana tokony mbola hitondrana fanamariana sy hoe afanitsinisa tokony raha miresaka momba niny resaka momba ny era Madagasikara mazava nge le teniny zavatra misy oronampeo zany mazava le teniny hoe tato anatin'ny 10 taona ny tena fitantarana tato anatin'ny 10 taona ny tena nanapotika ny era Madagasikara 10 taona ozy izy zany no nilaza ny fepotona io hoe 10 taona midika mazava tsara zany fa tsy le tany aloha tsy tany amin'ny 10 taona aloha tsy tany amin'ny 10 taona aloha fa tao anatin'ny tetezamita zany de mazava ho azy mitambikina avy hatrany am'izay fanambarana zay mpanao gazety sy mpitazana sy mpanara vaovao ndre ka le filoham-pirenena akehitriny inge fony izy ministre ny vola sy ny tetiboly no filohan'ny filakevim-pitantana ny era Madagasikara nandritry le 10 taona ny teneniny le premier ministre te na izany mazava ho azy tsisy fieritreretana anozongozonana ny fanjakana zany tsisy fieritreretana anala baraka na izana izy zany fa le teniny ihany no anaovana famafokafokana no zany de hoe le premier ministre zany ny zavatra teneniny de le filoham-pirenena ihany no ahintsany am'le zavatra teneniny zay le izy zay ko aiza am'izany tsy mety aiza am'izany no milaza fa hoe manivaiva na hoe manao tsinitsinina na hoe milaza mitombotomboka zavatra tsy mitsombotombona am'le premier ministre tokony izy talohan'ny teneny io no mamadibadika tsara ny lelany mipito de miresaka am'ireo mpanolo-tsaina azy marobe ao aminy ao hoe nandritrin'izay folo na 10 taona farany tato zay dia ny fitantanana mihitsiny no nahapotika ny era Madagasikara de am'izay fotoana zay tsy afaka ny sisa azo natao mpanao gazety sy ny mpandinika ny toedra raha-pirenena de miteny hoe tena ampidiriny premier ministre atao anatin'le fepotona 10 taona 10 taona le 10 taona nitondrany le filoham-pirenena ankehitriny zay président conseil d'administration tam'izany fotoana zany fa ny anazy de tena mifera mihitsy hoe 10 taona ira miteny anao 10 taona de le 10 taona na président ny conseil d'administration an'Andriamatoa Rajaonarimampianina zay lasa filoham-pirenena am'izao fotoana zao mazava ho azy zay le izy zay vokatra va aminao tsy fitandremana amin'ny zavatra zay resahana tsy fandalenana tsara amin'ny zavatra zay resahana no mahatonga ny olona anao an'le tsikery ary le tsikery arange raha hitantsika mazava miaro an'le filoham-pirenena hoe Andriamatoa filoha le premier ministre anao ange ka ianao ny ahitsany ato zay nge le izy zay fa tsy hoe akory hoe manozongozona an'le fitondram-panjakana au contraire ara miaro an'le manaitra an'le filoham-pirenena so eninao sa tsy eninao fa ohatrany nahitsa am'PM manao anao maly zay le izy zay fa zany hoe
le zavatra moa fa entina amin'asa vorovoro sy ataontsika hoe mitratrevatreva sy satria hoe tompo fahefana enjana etaforo dia entina amin'izany le izy de entina mifankahalana koa anka tsy misy diserinao mantsony izy amin'ny teny frantsay zany hoe tsisy tsony ny fahafahana tena mandinika lalina de zay le zavatra misy momba le ily zay paritra moa iny kosa na inona firesaksika na inona firesaksika de tena amin'ny teny frantsay bevue monumental mihitsy ny fanambarana nataon'ny premier ministre iny rehefa nanontany le vazaha le mpanao gazety manana ny concept na anona izy défense de la souveraineté any amin'ny any manana an'izany mihitsy izy any amin'ny any ara misy parti politique anankiray mihitsy front national c'est tena manao excès mihitsy am'izany défense na souveraineté hoe la France au français zany de manjary tsy tia vahiny mihitsy sy ny rehetrarehetra any amin'ny any de izy zany mba miaina zany culture andreo zany de mba manontany izy hoe midika ve zany fa ho avelanao ny fiarovana ny fiandrianany firenenao de mamaly le premier ministre c'est normal eo mandeha ho azy zany tena mandeha ahoana mahatonga an'izany ho normal ahoana manormal an'izany misy ampahataninao zay ny firenena mikambana mihitsy no miteny hoe retsy ilona kely le anankitelo anakefatra rehetra nge ry malagasy Madagasikara de anareo fa bodon'ny frantsay amin'ny antony maro samihafa amin'izao fotoana zao dia ianao antaniny le olona am'izao hoe ho avelanao zany io tsy arony ny fiandranam-pirenena reo anareo fa de ho avelanao reo ilona anankitelo reo de miteny anao hoe mazava ho azy aleo misy verivery kely de am'izay mba mahazo betsaka rehefa aveo am'izay ndray miteny an'izao hoe il faut savoir perdre un peu pour mieux gagner alors verivery kely ahoana nga kely io ary inona le mieux gagner rehefa aveo ny olona rehefa miteny zany asina évaluation asina zavatra mazava hoe izy io nge re olona ka ilona kely fotsiny de ariary efatra ny vidiny io nge hatram'le pétrole sy gaz ao ambany ao sy ariary folo ary fa roatra metsika fa tsy migidragidratsika metsika amin'ny frantsay ihany io tsika mahazo roapolo rehefa aveo avy any amin'ny frantsay mba farafaratsiny mba misy an'izay de mba mandinika eo le olona mba manao balance eo fa ty tsisy nina il faut savoir perdre un peu pour gagner plus sans rien dire sans rien fixer sans donner aucune évaluation tsy mety nge zany atsy andany manao le normal raha ohatra ka tsy miaro ny souveraineté nationale atykilany zay le ohatra na tezy hafahafa tsy mitombona tsy mitsifre ka normal le mpanao gazety tsy le olotsotra raha manao fanontaniana tsy hanao rery le ilze pasa fa amin'ny malagasy roa am'roapolo tapitrisa de manana azo izy anontany hoe or premier ministre zay mitantana ny firenena manana azo zay fa zay anisany tompony io ilze pasa zao ka manana azo zay anontany hoe inona ary ty tokotra ny tediavinao alefa bojy any fotsiny le zavatra zany ka aizy zany inona zany solony zany de ny filazana an'izany ve de lazaina fa hoe tsy haiko inona nuisible izy ty sy allégation médiatique nuisible filazana an'izany tsy ny loza raha ve raha ohatra ka tsisy miteny ny mpanao gazety tsisy miteny ny olotsotra de tena iny tokoa fa de hoe araka ny fanapaha-kevitry ny fitondram-panjakana malagasy de amena boja ny frantsay andolo reo izy zay paso reo fa de hita eo zany fa manaraka zany ampitombotombon'ny frantsay ao fanampianatsika tsy zay raha hoe ny tena loza izy am'izay fotoana zay le fitondram-panjakana tia eto raha zany ny tena nataony fa tsika mpanao gazety nge tena manampy andreo am'izao fotoana zao fa raha zany ny tena hoe ao ataony teo raha 10 000 hectares fotsiny naky omeny ravalomanana ny Dayao corporation reniny zavanitranga niongana mihitsy izy nefarany maika ave fa hoe 3 îles zay parsa zay lazainy zao tontolo zao fa misy arena miaopapana mihitsy ao ambany ao na pétrole na gaz io zay en milliers de milliards ary misy change goavana be hoe nouvelle route du pétrole tsika tsy teny tsony ny question géopolitique am'le izy am'reto fifandirana iraisam-pirenena ohatra amin'ny américaine sy ny hitatsika am' raha Ukraine am'izao fotoana zao mifandisitra be mihitsy ny américaine sy ny Russie am'izao fotoana zao aty am'ty misehatra misy atsika ty afatrany océan Indien atsimo ty ahafahana tsara mametraka base militaire raha ohatra kelaina mihitsy ny hoe fandonana raha ohatra ka ataondreo fandonana am'reo zany hoe manana anjany sy ny valerany ngeda be mihitsy le zay paso zao ka tsika mpanao gazety ary mba manampy an'le fitondrana hoe aza aza miretirety ohatrany io e
fa aloha aculenao be dumur reto terena reto fanjakana reto fa tady anao foana zany tsika raha fa satria rehefa aveo tsy zakanareo raha mireagireo reo olona reo de tsika ndray no anaovana menace hoe milazanty milazandry mampalahelo mihitsy ka le izy koa moa tsy hay aloha tsy fantatra aloha fa tsy misy provony zany aloha hatramin'ny androany zao tsy fantatra hoe le premier ministre marina hoe na de atao raha taondralany andriamatokolo Roland sénateur teo aloha nanatrika le conférence de Brest fa mbola tsy fantatra aloha zany tena le premier ministre marina hoe mampanao andreo olona reo sa tsy fa na zany na zany na izy na tsy izy mampanao mampalahelo izy aty andaniny izy lisalisatra foana isaka miteny minjenjera foana isaka miteny mal conseiller ve izy fijerinao azy role izy aloha voalohany indrindra zay ny zavatra marina tsy azo lavana 30 taona mahery izy tsy mipetraka teto Madagasikara zany tsy de malala loatra izy tsy fatanga satria tsy iainany ny fiainana rehetra teto hatramin'izay 30 taona zay fa tatitra no lazaina aminy na tatitry ny avany olopatany na amreto internet tsy nisy tokony reto haitsika fa apahankely te kely amin'ny tena zava-misy iainany malagasy rehetra no mivoaka mitatitra ohatran'izany no zany tsy fatany voalohany indrindra ny tena zava-misy marina faharoa ohatra zay ray le na izy tsy miresaka amin'ny mpanolotsaina aminy na amin'ny mpanolotsaina aminy no tsy manoro azy araka ny tokony ho izy fa de io zava-misy amin'izao fotoana zao isaky ny mihetsika zany avy amin'ny zavatra ataony any dia vofoana le premier ministre ary izy ngefa mivaky vava tamin'ireo mandeha tsy haiko taiza moa izy iny 14 juillet izy iny za de asianareo foana mpanao gazety entondreo moa tsy nareo le anolonako reto fa le sasatsasany izy moa io teneny io na tsy mitsonona anaranga io rehetrarehetra tsika inge io radio FM io la vérité io Madagascar matin io na ny vaovao io la gazette io la nation io ary le nouvelle ko mamely azy be mihitsy nouvelle am'izao fotoana zao taratra l'observateur kino moa zao fa tsy mety arehetra amin'ny ankapobeny radio rehetrarehetra koa ao daholo anankiray ihany zao mitazy zao na sady télévision na radio zao no gazety atsotra satria nitaly amin'ny famoahany izy io no mikirakira ambony resaka serasera au niveau primature zay fotsiny ihany ka ino ary no atao raha ohatra ndray miteny anareo mpitondra ny premier ministre sy manodidina azy na filoha-pirenena mihitsy hoe mangina daholo nareo rehetrarehetra fa zay mbola miteny io tonga de any atamory atovy arako zaranao azy zay mampiakatra balisy arofanina mba tsy aharomotra tanteraka amin'ny vahoaka aminao zaranao azy zay mitsikera hoe tsy mety ty tsy mety ty mba ahafahanao manova ny lalanao fa raha ohatra ka iverinao fa hoe tsy mety ndray zany angina azy zay ary teny azy zay ndray atoy izy foana fa tsary de le olona ty ndray nyresahanay ore olona mety aminareo ve zao mety aminareo ve zao mety aminareo ve zao à terme ozy miteny frantsay amin'ny andro anankiray oraha be olona mpitondra fanjakana le izy ny hafa moa zany tsy zany resaka mahitsy zany dokotera tany Suisse ka tsika nge tsy ande Suisse tsika tia mahitsy zay zava-misy zay zao zava-misy efa niteny talolo teo le premier ministre rehefa izy ndray andro iny tsy tadidiko izy iny hoe nanaonao foana nanao le hôpitaly manara-penitra de efa gaga zany ny olona de nefa izy en même temps milasy anangana hôpitaly vaovao de anangana le efa vita eto zany tsy ho alefa tsony ve idina ary very zany zao reo de anangana vaovao ndray kelikely isaky ny district eo iny fa nanaonao foana ny teo aloha de le kelikely ary amin'ny commune mahitsy ary ndray zay tataniny sinoa zay oka zavatsara hatramin'izay ka hatramin'izao fa nanavitra olona be ty Antananarivo any amin'ny province any miazakazaka mandeha makao satria manana ny fahaiza-manao amin'izany le sinoa raha ohatra misy zavatra tokony ampiana amboarina ny fitaovana sy ny trano maninona ny tsy atao zany fa maninona no idina ho aiza zany le olona rehetrarehetra ka hoe tsy manara-penitra ka kieto ary misy manara-penitra tsy ataonao zay mampandeha azy tsara ny ary amin'ny tokony atao manara-penitra tsy ampianao mampanara-penitra azy sady raha tsy manara-penitra de hôpitaly mpanjakana koa nge tsisy manara-penitra mila midina kelo be felantanana samy asiera fotsiny nge de mahita hoe tena lavitra mifanara-penitra zay ny tena aniko hoe ohatrereto mbola any Suisse izy angamba de zay any tsisy lavitra ngamba manidina ao anaty hôpitaly fa tianao na tsy tianao aty sady manao opération ihany le chirurgien tananila bistouri mandidiny kibon'le olona tananila mikipakipaka lalitra ohatr'izao fa sy indraindray mety misy lalitra reso ka zay ny zava-misy zay de anjaranao mpitondra no manao
tady fiepetra manao niezaka isika tokony mba tsy isiany lasitra tsony ao, mba tsy isian'izao, tsy isiandry fa tsy faly fotsiny anenjika zay zavatra rehetra natao tamin'ny tetezamita. Ty fanamariana ataoko, ianao io ange tsy eo amin'io toeranao io, reo mpitondra rehetrarehetra reo tsy eo amin'io toerana io, manomboka any amin'ny filoha-pirenena hatramin'ireo DG sy ny directeur isatokony reo, staffny présidence sy reo ministre isatoko sy premier ministre io, raha tsy tamin'ny zavatra nataony fitondrana tetezamita. Ny fitondrana tetezamita nge ny tena niady mafy ny asa nanao zay avy tany ny fifidianana na inona zavatra ansetao niady mafy na isin'ny hoe pasem zany hoe vola basket fond sy pasem avany amin'ny iraisam-pirenena, nanao ny cadre juridique, nanao andreo lalàna isa tokony nanaovana an'iny fifidianana iny, ary niara-ny asa tanteraka tamin'ny senita nafahana nanao andreny fifidianana rososina filoha-pirenena sy député reny. No ny lany ianao izay tao amin'ny fitondrana tetezamita nanao an'izany rehetrarehetra zany ataondreo manalina, ianao tsy anisan'ny nanao ianao mpitazana fotsiny tany ivelan'ny tany, tapoko ny lany am'izay ianao sy voatendry avy am'izany fikarakarana natao zany ny zavatra ataonao voalohany dia manenjika sy manaratsy an'le zavatra zay nafahanao. Io ihany nge le ascenseur mitondranao eo am'le fitondrana eo am'le étage manara-penitra sy le volamena de iny ihany no vitsavitsanao isan'andro mba tokony mba menatra, tokony mba mahana sens de la mesure, sens de la retenue, fa tsy hoeko re rehefa mangala de atao miseho amasom-bahoaka isan'andro le ianao milaza fa hoe fototry ny itondrana ny ny développement dia ny réconciliation nationale zany hoe ny fifandeferana sy ny firaisan-kina. Ianao milaza hauteur an'le réconciliation nationale itarika an'izany ianao isan'andro no mivatsavatsa fankahalana amin'ny asokajin'olona indrindra reo sokajin'olona mitondra tao anatin'ny tetezamita. Zay ny filoha-pirenena 10 taona tao anatin'ny fitondrana tetezamita io, tao anatiny tao tsy miteny mihitsy. Niaraka zao zay Jolay mantsy ny coach ny faritra Sofia tamin'za ministre de izy koa ministre samy coach ny Sofia zay niaraka za zany coach sady coach ny faritra Betsiboka no coach Sofia niaraka taminy miara manao tournée Jolay samy mavitribitrika mihitsy vo miara miditra amin'iny ambondromamy iny jusqu'à any be fandrina avaratra sy mandro tsara any, manao zay herina rehetra, manao complicité mihitsy zany amin'le hoe inona ny zavatra atao anohanatsika nyreto olona ty amin'ny faritra reto, fa mampalahelo mihitsy nge reto olona reto. Tao anatin'ny fitondrana tetezamita io anao nandray andraikitra feno ary niaro ny fitondrana tetezamita io, ohatra moa anao tsy niaro an'io zany tokony niala anao hoe tena tsy nady aminao de nametra-pialana ianao clause de conscience io tsy aty amin'ny fanaovan-gazety zany misy an'io zay ny éthique politique zay tsy nanao mihitsy ianao de rehefa tonga am'izay anao mbola reo namanao reo mampilalo mihitsy reo namako ministre sasany tao amin'ny tetezamita farany teo reny nisy ny asa nge nitovy taminay mihitsy tamin'ny propagande zany namoaka vola posy mihitsy, misy maromaro namako sasany originaire ny sud-est reo vaky vava mihitsy no ny voavita le fifidiana nga nisy fisorana akory tsy mba misy hoe mba vorina raha fa de ravan'androany le gouvernement fa vorina reo de misotra be debe anareo tsisy tonga de samy miala zanako ohatrany lakolosy mopere de samy miala de zay de samy mandeha zany ve ny fihetsika sy ny fomba atao nefa milaza fa hitantana sy ametraka ny fihavanam-pirenena samy hafa ny zavatra tenenina sy ny zavatra atao. De rehefa aveo am'izay rehefa vizan'ny mpandinika ara-politika ny mpanao gazety le fitondrana de le mpanao gazety indray nanaovana an'ty fampitandremana sy menazy ty ary ty lalatina mba mialatsina fa manararoatra inona ihany ty zanaky ny avery saka teneniko anao io mihitsy saka antaniko anao ohatra mifono zay am'izay ny tena manahirana mijery anazy ohatrany hoe ampifonosina resapoko am'izay ve le izy zay zany de mazava be mihitsy ka am'le voatenena aloha zany hoe am'le tenenina kariary omaly iny mihita mpanao eny mpanao gazety de zanaky Tsuleara sy reo cadre intellectuel zany hoe olona ambony sy manapaizana avany amin'ny
faritany hafa zany io moa de mahagaga zany hoe solotena amin'ny faritany dimy de olona anankiray no misoni zany ena efa hitantsika amin'ny ozy ako poerapoera fotsiny iza zao no mifity anao solotena io tsisika izy mba raha samy mitsangana raha misy anarana anankiroa mantsy zao Jonasy Jonasy Joelson aloha de tsy haiko hoe iza raha masy adao fa moa zany fantatra fa mba mitsangana hoe de mba mitondra pirofo hoe ore olona zay ngefa nanao référendum régional le de fa lano solotena ny faritany dimy za raha masy adolo fa ary lano solotena ny faritany Toliara za Jonasy Joelson raha misy an'izay acte zay ozony gazety andran'izay inconnu bataillon dia manaiky mangina le mpanao gazety fa mpanao gazety tsina tsy royaliste que le roi que le ponina zany efa misafidy anao fa ianao ny avany voatsiriry tonga de tonga de mipetraka fotsiny zao za langany solotena anareo ka na le olona any rehefa mifitirika mihitsy masony manalabaraka anay mihitsy reto olona reto de ianao zavatra ataonao de sanaky ny avaty sanaky ny avaty tsika rehetrarehetra nge zanaky Madagasikara daholo za amiteny zao raha mandehandeha tamin'ny ministre iny fotsiny amin'ny 20 district 2 ny hitako nandanako fiara mihitsy zany ary efa edinareo rehetrarehetra ny fitondrana za ihany ny chauffeur za ihany ny garde de corps ny alina mandeha ny atoandro miasa ny alina mandeha ny atoandro miasa na lalana takininy za koa zany mahafaka nehanea koa zanaka ny district 2 satria ary fakazo amiko miresaka amin'olona rehetrarehetra za tsy mba mandeha amin'ny hôtely be tsy haiko 3 étoiles zany karaha za anko ny sakafo hoaninao ravina taoana no misy tongolo maitso anankiroa misandraka de misy anakely karoty anankiroa de ino de 10,000 saray alina misy foie gras kely kosa de tsy makany zany ny tena hoe hérité koa de tsy mandeha am'izay loany de mankany toeraka fa miaramiaraka any amin'le gargotany minambary tananila tao tsy zay mba anecdote kely ty raha angaty atoary mafana zany manao sorte moa manao inona satria en voyage ka manenjika lera koa satria hoe raha pitsony hoe district zao raha afaka pitsony hoe district zao tananila mikopakopaka lalitra nila tsy mampiasa fourchette tsy mampiasa antsy nila mihinana ingaina kely ary levoli rehefa somary zany izy io zany hoe miara-miaina amin'le olona raha tsy zany ianao tsy mahalala nijalon'le olona ary raha tsy zany ianao tsy eken'le olona ka reto ny milaza azy fa solotena ny faritany dimy solotena ny Toliara reto mba iza mba nanendrendreo am'izany fa ny loza vao miteny faritany dimy inge ianao de manilikilika ny renivohitra anao nydika an'izay zay nydikany tena zay mihitsy ka satria le misonino Toliara de nanankiray zany hoe solotena amin'ny faritany dimy fa maninona anao le renivohitra Madagasikara no ilikilika anao de mampilaza mihitsy fe zany ianao fa de hoe ohatrany tamin'ny 2002 indray zay zany de ikambana zay faritany dimy de anao la guerre contre anareo amin'ny ianao hoe zany ny andrangitra ny adi-poko sy ny adi-piaviana eto amin'ity Madagasikara ty mila mitandrina mila mietsika engana ny premier ministre zay lazaindreo olonreo fa toany indrindrindra ny filoha-pirenena zay milaza fa rainy ny fampiavana pirenena réconciliation nationale fa reo ary misy olona mpisolelaka anareo miteniteny foana mitady andrangitra ny adi-piaviana sy ny adi-poko eto amin'ity tany sy fanjakany ity zay mahavalalana mihitsy ny mahatsara azy moa efa mifandrairay daholo tsika malagasy amin'ny faritra rehetra nandritra zay fotoana ely zay tsisy ho azony am'izany inge ireo ihany nefa mangotragotraka ao anatindreo hatramin'izay amin'ny mampanao politika azy satria mpanao politika atsasany tsy mety malaza mihitsy tsy mety lasa ngetroka mihitsy tsy misy mpanao combien tsy misy mpanendry fa zara tsy indraindray mba lany député de rave de mitaraboka indray tsy amin'izanizy de ireo ihany no mivoivoy hoe reto Antananarivo reto any mahatonga anay tsongetroko ohatrany ty de io le animosité sy le anao anatindrao fankalanao anatindrao tsy voafendreo tsony aboakandreo am'izay rehefa avy eo ho masom-bahoaka de mody miteny izy hoe aorinanay eo daholo ny faritany dimy izy amin'ny faritany dimy aorinanao ka mitandrina mihitsy ny tokony hitandrina ny filoha-pirenena fa raha mangingina am'izao izy indrindra moa ny premier ministre zay amin'ny ana hoe miaro le premier ministre mihitsy reto olona reto ka raha mangina am'izao reo de reo mihitsy zany nampanao
na manaiky azo zavatra zao ka zay indrindra manko problème raha ohatra zao tsika mijery an'le enao manko ny teny teo hoe mba nresaka ihany tamin'ny avany Toliara sy ny sisa zany de nametram-panontaniana mikasika an'le izy na ihany koa hoe le solotenan'le faritany Toliara zay asika metram-panontaniana ihany hoe inona zany zao le légitimité anytonona an'izay araka ny teninao teo hoe latsaka hovidiana ve izy de lany tao na nitondra vahoaka teny an-dalambe ve izy de ino fa tena feno vahoaka erany Toliara vao nietsika le hoe Jonas Joelson sa inona zany ny tena hoe légitimité ny ao anatin'le anaovany an'izay fanambarana zay ray zay de faharoa manarakarak'izay le tena hita danger rô le Mercia de zay tokoa hoe maninona ary ny hoe zanaky ny faritany dimy fa tsy atao anatiny zany ny atao Antananarivo satria ve hoe ny prime ministre tsy avy eto Antananarivo zany zay zany zao ny danger faharoa ary ny fahatelo manarakarak' zany rô li araky ny teninao teo de ny hoe mandahan'le andraikitra nge zany ny prime ministre lehibe ny gouvernement tsy miassume hoe ny zatra tsy nety nge zany nataony fa dikan'izay ny olona foana zany ny responsable fa izy zany de madio mangarahary ny olona ihany ny diso zay foana ny olona ihany ny diso de zao a tokony ho tonga saina ny filoham-pirenena vokotra avy amin'io communiqué io fa tsy miaro azy mihitsy io communiqué io fa ile PM Kourozeny arovany io sy ny gouvernement fa tsy miaro azy mihitsy izy raha makeza mandetika azy izy raha feto Antananarivo io ary ny anao misy mitsanganao pampisolelaka ny premier ministre tsy miaro anao mihitsy fa raha-pitso ravakapitso mety hivadika aminao mihitsy ary mety anao ny enjanony am'izay raha ohatra ka tady kitikitika an'le premier ministre koa anao am'le hoe raha ohatra ka hoe tsy mahavita azy le premier ministre anirina any ka hoe hosoloana hitsangana koa zany rolo reo amin'ny anaran'ny faritany Toliara amin'ny anaran'ny faritany dimy eta de mampitandrina ny filoham-pirenena zay fa tsy mahazo nikitikitika ho zava-doza de ny fahatelo farany iny ty ministre mise en garde manao menasy amin'ny mpanao gazety ty avy amin'ny alalan'izany fiaviana zany inona ty misy lalàna nge eto misy lalàna eto zay iraisana amin'jeran'izao tontolo zao mifeny asa fanaovan-gazety de misy fitsarana koa eto manana ndraikitra feno raha ohatra ka misy olona mahatsapa zany fa hoe tsy manara-dalàna ny asa fanaovan-gazety de mandeha any amin'le fitsarana fa inony ty midika ve zany zao le izy zava-doza hoe raha andeha any Toliara zany zao tsika sianao satria mety efa aparitaka andreo akoatran'le conférence de presse de le gazety zao sy le radio zao ngeny tena riatana amin'io midika ve zany fa zao zavatra ataondreo zao appel sy ny menace ataondreo zao de midika ve zany fa rangitindreo ve ny olona sasatsasany any ka raha vao tonga any Toliara tsika de isy anapado hoe reto le zava-doza enao eto Antananarivo eto nandritra ny amapolony taona maro eto mihitsy azy raha niantom-piainanao nipetrahanao tsy nisy olona mpanao gazety na indray mandeha raha niantso mimponina Antananarivo miteny hoe retsy manao ndry reto ka ny fomba hoana ny atsonao amin'ny vantana na ankolaka mponina any amin'ny faritra any ilazanao hoe reto mpanao gazety reto tena tsy miady mihitsy tena fankalana tena incitation amina crime nge zany amina eloka be vavy zava-doza nge reto ataon'reto olona reto fa de zany hoe mahagaga koa moa tsy takany aby le zavatra ny zavatra tenenina ka tsy takany akory zay mivolazany gazety androany hoe problème amin'ny prime ministre ozy izy tsy teo efa ela zany de mety tsy azo ny porter an'izany zavatra atao zany hoe na tamin'ny 2009 fa zange roly fatatsika nigidradra tamin'ny 2009 fatatsika tsara ny crise teto fa tsy mba nisy hoe ny avany Toliara zany nandroka rehefa betsileo ianao na merina ianao tsy nisy an'izany nge tsisy koa na niteto za tsisy hoe andanina reo ry Toliara miverina any amin'ny misy anareo tsisy an'izany zany hoe fa tena dépassé zany le débat tina petraka efa tsy zany tsony nanomboka nandao ataontsika nanomboka tamin'ny 2009 vokatra avy amin'ireo famafakafakana sy ataontsika hoe fanadiadina sy resaka isaka tokony zay fanaovana nandritra zay fotoana fanaovandrehetrarehetra efa tsy zany tsony zao efa mifamoivoy malalaka efa miaraka efa mifankatiny mponina rehetra eran'ny faritany rehetra anisan'izany ny ataon'ny capitale eto Antananarivo eto erahantsika ndao jerevana fotsiny zao vacances efa nomboka zao efa vita zao BPC io sy mibaka ho feno nge mahajanga io ho feno nge full point io ho feno nge any Morondava any feno olona originaire natif de la province d'Antananarivo zay ahilikiliky rehetra olona telo sy efatra sy dimy sy maramara sainy reto fa ny tena loza de zay amin'ny anarana faritany ary ho tombotsoany le premier ministre zay nitendren'ny filoham-pirenena io zavatra ataondreo io ka raha tsy miteny am'izao filoham-pirenena tsy miteny am'izao le premier ministre ireo jiaby zany anatin'ity raha ty dika zay zany azo tondrona tsara mihitsy ny hoe ka matoa tsy miteny de manaikika reo mihitsy zany nampanao de zava-doza zany
fanazana zany zao le izy ho an'le olona reo vitsivitsy amapolony to modèle aza lany lery de aza vizaka aza fa tsisy mpimaso am'zany mpanao gazety zay tsisy croabo izy ny tanora zay so verina tsy be nohony teo zany maro karavalo manana zany azy zay sady natif ny originaire d'Antananarivo tsy nijeren'ny mpanao gazety zany origine zany zany fiaviana zany fa rehefa nanao ny tsinety eto amin'ny firenena nataony nahita nitsikerainy mandrapahana nahita koa ny vahoaka ny akabeazan'ny vahoaka hoe tena tsy miady kosa nge zany olona ty de nanao fihetsehana le vahoaka ka ze enao ozy izy namana hoe inconnu au bataillon enao voatsiriry mnehaneo manondro vatanao solotena ny filiara tsy fantatra boka io veny andeha anao amenasy ny mpanao gazety eta ka lany lera kory fa tsy miteny aby ohatra ny vitsika ohatra moky kapohana kely de vita ary tsika tsy anapotona koa tsika tsy apitovy rehefa amitany mitovy amindreo tsy anapotona hitady hoe kaina moa zany nataon'zany olona zany fa ndao ataontsika tsy mendrika ho soratana aby momba azy ny zavatra ataony amin'ny gazety ny zavatra teneny ny action ataony zany satria hita am'izao tsy misy iterana am'zany olona zany raha hoe resaka fampiavana-pirenena sy fampisondrotana Madagasikara zao jereo ary tetoetsainy mbola tamin'ny andro maisina nge tamin'ny andro préhistoire nisy zany fiavina sy ndraitrrehetra zany zao fa miaraka mifangaro daholo malagasy rehetra na avaizy misy mpanao gazety rôly merci am'izao tsika miteniny zao eny amin'ny fitsarana tiako ihany mba iresantsika n'izay trangan-javatra zay mba ho fantatry ny besiny maro ia misy mpanao gazety ao ambivondrona orinasa-gazety izy didiko mihitsy izy io nisy taratasina mpamaky nivoaka tao Madagasikara matin tao tamin'ny herinandro iny taratasina mpamaky zay za tompona andraikitra voalohany amin'ny fitantanana nle Madagasikara matin sy la vérité sy non vaovao sy reo aina manjery ny groupe zodiaty rehetrarehetra na za namaky azy ary izy mivoaka tao am'le gazety de mieky mazava tsara hoe tena manosy protocole ty taratasy mpamaky ty manala baraka olona ary indrindra opérateur économique sy ministre membre gouvernement voateniteny ao anatiny ao votonina anarana mihitsy avetrany tenako zany dia nanao demande d'explication am'le rédacteur en chef ao zany zay kirakira ny façonnage zany ny élaboration le gazety satria ny directeur de publication iny no tombotra ndraikitra voalohany ara-pitsarana ozany lalàna teo ny tonga de nahitana fa niaiky izy hoe tsy araky ny baiko nomenao hatrany amboalohany hoe vo tonga ny tatana ny tenao de ava nyteny hoe lettre de lecteur rehetrarehetra sy ny article rehetrarehetra tsy maintsy omena ny directeur de publication aloha asiny ok asiny contrôle zany zay vao mahazo mivoaka satria ny directeur de publication manana fahaizana momba an'izany matoa izy directeur de publication am'zany asa fanaovana gazety zany no izy raha teo no atsony eny amin'ny tribunaly raha sanatrika misy zavatra tsy manaraka ny lalàna la atsoratra mivoaka atao anaty gazety rehefa natao le demande d'explication namaly antsoratra le rédacteur en chef hoe tena tsy nameko marina ekeko ny avoezy ny ekeko fa tena tsy nameko an'le tonga de nasisiko fotsiny tam'izao fa sahirana tamin'iny tonga de navoakako tany ary nga tsy mivakianao tsy de mivakiko loatra de zava-dozy ohatry zany venao anatin'le lettre d'éditeur de tsy vakianao tsy voafian'le lalàna ary fanahinina ny nanao azy tsy fantatra le directeur de publication ka za ny fomba fitantanako hainao ihany tam'za ministre reny nampifamaly atsika mihitsy zay za réglo amina droit amin'ny lalàna zany tsy ananako hoanina any na tonga de nasoroko aloha tsy rédacteur en chef tsony akehitriny am'izay toro tokoa nyle ministre anankitelo de le directeur de publication zao io teneninao io am'izao fotoana zao atao enquête any fiadanana brigade de recherche criminelle ao fiadanana amy gendarmerie ao ary mampanahy de fa nilaza izy hoe rehefa vita hono ty audition na enquête na etydeferena androany any zay any amy parquet grave be mampanahy be zany ministre raha teo ary misy ministre d'état ao aminatin'le mpitory mampanahy be zany hoe ary tena enjana be zany so dia izy fiatraikany
ratsy manomboka après midi eo ohatra ka deferé au parquet ka sanatren'izany adoboka any amponjany io directeur de publication fa zanaty zany tsy misy hoe question hoe copinage ninina fa hoe lalàna ihany nanao taratasy nampitondraiko ny directeur de publication io menany tony ampampanolo lalàna procureur sy ny enquêteur hoe reto daholo ny profo ny constaté anay fa ty rédacteur en chef ty mihitsiny no nandefa tsokosoko ny zava-dozy io ka noho zany araka ny lalàna tsy nisy saina mihitsy ty directeur de publication ty ny andefa ny zavatra io fa tao andamosiny tsy fatany nandefasany ty rédacteur en chef ty noho zany tsy misy ny élément moral am'le infraction mangataka anareo zay tsy hoa ao anatin'ny tsy fanenjehany ty ty directeur de publication ty firina moquerie ino andidinareo antika mizaka an'izay zavatra nataony tany izy raha ohatra ka zay satria le orinasa ray manontolo mihitsy vokatra fa am'izay famoahana tsokosoko zay no vizaniny ty tompon'andraikitry ty ka za namako areo tsy misy namana rehefa mitatana amin'ny lalàna zany rehefa tsy nanaraka lalàna de tondroko hoe tsy manaraka lalàna de tokony fahaizina araka zay ka zay zany ny zava-misy am'izao fotoana zao rehefa vita fanadihadino de déféré au parquet reo ministre anankitelo dont un ministre d'état ny mpitory sahirana ihany mpanao gazety fa tafavoaka am'izany ary aingana be le izy nanomboka ny mivalivaly tany ny enquête aingana be mihitsy ka mampanahy be fa de eo zany tsika miankosatsika fa manana ny lucidité sy ny fahaiza-manao ny fitsarana ay andinika tsara ny toetra raha hoe ahoana sy ahoana le izy ary ny tena hoe tokony ilaina tokony tamina resaka maila no nisy olona ao moa ny anaran'le olona milaza sociologue le hoe lecteur fatara fa anarana tsy tena izy angambany io satria tena ratsy be mihitsy ny votoatin'le taratasy ratsy be dia ao ny misy anaranao dia misy adresse mail nandefasana an'le izy mety nambomboarina fotsiny koa adresse mail io fa reo mpanao fanadihadina amin'ny haute technologie am'izao fotoana zao de afaka tsara à partir amin'iny adresse mail iny manao ny enquête alalana hoe ordinateur anizany nandefany io am'le ny identifiant le numéro d'identification IP zany adresse IP de fantatra amin'io ka mba mino azany sy manantena fa anao an'izay enquête zay le olona alalana hoe iza marina nanao an'ity de nray tsy kombakomba tam'le rédacteur en chef hoe namoaka anazy tsy fantatry ny directeur de publication fa nazana zany le maingana be mihitsy le enquête de déferment io mampanahy raha hita zany ny statut an'le mpitory hoe ministre anankitelo ary ministre d'état mihitsy ny anankiray mampanahy de mampanahy fa manantena ny fahendren'ny fitsarahantsika tsy mifahaiza-manona am'izany hoe tsy zavatra fantatra le directeur de publication izy ty na de izy raha ny tompon'andraikitra voalohany ara-pitsarana n'le gazety de angambany everiko fa tokony ivaraka zany le toetra raha fa eo atsika zany mahita izy ozy de go zay le tontolo le asa fanaovan-gazety mihitsy reo le Mercia no mampanahy amin'ny ankapeny am'izao tsika miteny zao moa etsihana indray zany le fandiniana ny code de la communication tsika mahalala an'izay satria misy le fikarakarana zany ataon'ny firenena mikambana zany PNUD fa miaraka amin'ny ministère ny serasera izy io hodiniana any Antsirabe zany le mikasika an'io lalàna mifehy code de la communication io ianao roly hatramin'izay talohana ministra zany asoroky ny vanim-potoanana ministra iny fa talohan'izay niady an'izay hoe fahalalana asa fanaovan-gazety zay fotoany zao iresana mikasika ny hoe ny olana manko zany zao ohatra ny io mitranga mahazo any Jean-Luc Rahag io zany zao zay talehan'ny famoahana de hoe le nedivana hatramin'izay le hoe tokony dépénalisena le délit de presse talohana ministra zany niasa tamina orinasa-gazeta zany maromaro fa tam'izany fotoana ngeny fa nanomboka ny famolavolana an'io kody vaovao io ary tena an-dalana teny dia niaiky ny PNUD fa hoe tokony toanana izy arabola sy ara-pitaovana sy ara-kevitra PNUD manko manohana ny fahalalahany asa fanaovan-gazety dia nanampy izy ny tenako tam'izany fotoana za fa secrétaire général ny olafitra mpanao gazety tam'izany fotoana zany za secrétaire général ny fikamana Acropole association de chroniqueurs politiques de Madagascar dia nandray anjara foana tam'izany atelier isa tokony sy asa isa tokony natao namolavolana an'io projet de code de la communication io nanomboka tam'izany antany amin'ny taona 2003 2004 tany zany nanomboka tamin'ny andro ny Marc Ravalomanana efa nanomboka tam'izany no mipetraka le hoe
mampitovina amin'ny zavamisy sy ny concept universel le rahatany hoe dépénalisation de délit de presse, zany hoe tsy asiana tsony famaizana fanagadrana fa de lamando no atao. Zay ny concept de base le projet de code de la communication. De tsy andaniny spécial atsika Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao zany ny radio Madagasikara ihany sy ny TVM no afaka mandrakotra ny Madagasikara ray manontolo. De tamin'io koa zany hoe ny atao koa zany de hoe couverture avela afaka andrakotra Madagasikara manontolo reo hainao manjery tsy miankina rehetrarehetra. Anisan'ny tena niady an'izany ny tenako zany tamin'ny ministre iny moa zany amin'ny fitondram-panjakana azy zany de ny teniny teo amin'ny fitondram-panjakana tetezamita hoe le projet de code de la communication tsika tetezamita dia tsy atao, d'autant plus ny feuille de route tsy ny teny spécifiquement hoe tsy maintsy ataonareo fa le lalàna ohatrao fifitana sy le ohatrao ny ataonareo le marque ravalement mody article 20 sy ny article miaraka amin'ny article zany ny tao anaty feuille de route. Fitao anaty feuille de route sisy miteny hoe ataovy koa ny code de la communication satria ny eritreritra na ny sadeka na ny communauté internationale na itsika teto koa ny tetezamita hoe tsy amin'ny androna tetezamita no tokony anaovana lalàna goavana be fototry ny démocratie zany fa vela amina androna fitondrana voafidim-bahoaka. Donc normal am'izao fotoana zao ohatra ka entina le izy indray ary relancena indray zany fa mampanahy tato aty zay menace isa tokony isa tokony mahazo mpanao gazety jusqu'à am'izao fotoana zao zany sans discernement tonga de fa torina mihitsy ny fitsarana zay tratra raha anaparansa mantsy de hoe tena tsy nanao ny asa mihitsy le directeur de publication Madagascar matin fa de io namoaka an'io zavatra e am'izay zany zay mandeha etsy andaniny zany mbola voatazona ve lay hoe dépénalisation des délits de presse. Za aloha mino fa raha ohatra ka tsy tazominy zay de hiala mipinuta tsy andray anjara amin'io izy. Za de mino an'izay satria io cheval de bataille io io foto-kevitra ijoronin'ny firenena mikambana zany hoe tsy asiana asazo managatra zany tsony amin'ny raharaha asa fanaovan-gazety ka de arakaraka asakasaka ny tsirairay le izy koa moa mahagaga nge le olona tsona andray anjara mitovy am'le concertation nationale ny décentralisation tsy voato manomboka androany koa mba efa niavaka izy za zao anisan'ny voantso personne ressource mihitsy andray anjara am'le izy am'le rapitso zay zany ohatra ny voadaka de nieritreritra maro be anao voadaka zany ny syndicat moa zany amin'ny secrétaire général syndicat nefa ny fomba mampanao zany le olona natsondreo zao ny ancien président ny ordre atsondro dolo fin zao anatiny fiarakotomany teo alohany de inona zao ny olana raha mba atsona koa ny ancien ministre de la communication so de nisy zavatra nataony tao tamin'izy nitatana amin'ny ministère ny serasera io mety ho tsara fa le izy moa am'le efa mandingy eo le fankahalana avy any amin'ny ministère serasera zany ndreo ni atao amin'ny misy baiko angeo fa zany zany tsy tena zavatra be misy baiko faratapany daholo rehetra zavatra zay mandeha eo misy baiko faratapany daholo de le olona zao mety hitondra hevitra tsara zavatra resaka purement technique ty juridique tsisy idiran'ny politique mety mahitondra hevitra tonga de fa ailika fotsiny zao za ndray moa tsy maninona ny za koa be asa be tsy de maninona fa reo sasatsasany otranareo sy ndrehetrehtra zay niaraka kotsika tamin'izao fotoana zany nanao an'io zavatra io everina fa ampy tsara hitondra an'ireo efi-baventy hotohanana mba hisiny zany dépénalisation ny délit de presse zany sisy zany couverture nationale ho an'ny audiovisuel privé zay zany tena fototra ao anatin'le izy fa de toute façon moa zany ilaina konge zany mila miaiky kotsika fa tato ato zay indrindra reto zatovy vo tonga faraparany tamin'ny asa fanaovan-gazety fa tsy mafy mihitsy an'le lalàna de manao foana anka mandoto an'le asa ray manontolo amin'ny lafiny rehetra na amin'io amin'le fangalalana ana vola kely etseroa am'le miazakazaka manao sony mamonjy cocktail sy nisy tokony io na amin'ny fandrafetana ny lahatsoratra mihitsy de hitanao mihitsy hoe ny olona fotsiny amany tsy de hitory fa zao ngheka tsy manara-dalàna mihitsy ka manimba an'le asa mihitsy zay indrindra mialatsiny am'le tanora le sy le tonga faraparany tatsy fa maro amin'izy ireny tsy mafiana io le izy koa moa zany efa pour io zany teny frantsay zany
misy apahany zany a lo le sehatra fanaovan-gazety eto Madagasikara tsy maintsy meky an'izay koa tsika misy apahan'olona nge milaza fa mpanao gazety tarihan zany sary baba zany ireo namany sasan'ireo mpanao reportage isan'andro eran'ny ty Antananarivo ty zany no efa manome anarana an'izy ireo hoe mpanao gazety foza tsy misy gazety asanareo tsy misy ininona fa misy apolony reo aindreo daholy ary misy conférence de presse ary misy télé ary misy zao tonga ao foany reo miara mirodorodo avany reo ny sasany mangalatra amin'ny poketra ny namany ny sasany mangalatra amin'ny portable ny namany mikropaka miazakazaka maka cocktail ohatrany hoe mosary mihitsy de tena mahamena trolona sady manimba n'le asa fanaovan-gazety no mamenatra eo masony ny opinion publique zany reny rehetrarehetra reny mila amboarina avokoa assainissement zany teny frantsay misy mety antany ndraiky na inona tsy namboarinao taminao ministra ka tsy anjara amin'ny ministra manao an'izany fa anjaran'ireo fikambanisa tokony zay miaro ny aja mamboninahitra sy ny asa fanaovan-gazety fa tsy anjara ministra rehefa mba niteny tamin'izany fotoana hoe rinondreto olona misoratra anarana sy oaoa reto fa nahazo izy moa tamin'izany ianao koa de tady anelikeka fa mba velao reo ay io ary izy zao fa mivadika manjary ratsy ho an'le asa fanaovan-gazety ko zany rehetrarehetra zany mila fandraisana andraikitra daholo zany mila assainissement mila encadrement vaovao zany filaza zay ilana fantaniko farany ndreo alohany andeha hijanona le famakavakantsika mba tiakany ianao hitondra mihina fa hitanao ihany ny tatitra nataon'ny sefa-vy tamin'ny ankapeny resaka kely moa le resaka liberté fa tamin'ny ankapeny zany izy lohateny le fanambarana moa hoe les attentes déçues de la 4e république zany hoe nisy fahadisom-panantenana ny zavatra nandrasana tamin'le république faefatra raha ataoko ohatrany hoe manao indray mijery zany reo Mercia an'le zava-misy eto amin'ny firenena sy tia hoe tatitra farany nataon'ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena ty mba hakako ny hevitra ao ia tsy ny sefa-firenena nge nanao ny constat io hoe les attentes déçues de la 4e république fa na ny ambassadeur frantsay ary oui c'est taingy tamboho mihitsy teo aloha na inona ny filoha-pirenena ankehitriny efa miverina amin'ny tany ray zao ny tongony de tamin'ny 14 juillet teo zay niteny mihitsy enjana sy ty nrangotiny ny tarehan'ny fitondram-panjakana hoe mba manaova am'izay ianareo zavatra mivangana fa za mianina fotsiny amin'ny fampanantenana pokaty eto zay raha amin'ny akapobeany raha atao amin'ny fomba fiteny koa zany any zavatra tenen'le olona itsika mpanao gazety nandrisindray 2 volana 3 volana zay isan'andro miteny an'izany kabary ambony vavahady fotsiny izy zany fa tsisy ninona mihitsy ny contraire am'izany kabary zany ny zava-misy am'izao zao de tataraitsika le zava-misy satria tsy ny filoha-pirenena zay ao anaty borone eo amin'ny paleany avoloha sy paleany ambotsirohatra sy reo conseiller spéciaux nrehetrarehetra zao tsy ny premier ministre zay ao anaty borone eo amin'ny paleany mazorivo mahita ny zava-misy aty an-tanàna aty fa itsika miaina sady mahita isan'andro mandenderana ty Antananarivo sy amin'ny province io de tsika no mitatitra hoe tsy mifandraika mihitsy am'izany tenenareo zany ny zava-misy aty noho zany mitovy daholo ny constatan'olona am'izao fotoana zao be bala hoasy fotsiny le fitondram-panjakana fa tsisy raha efa zay mihitsy ny tenyty sefa-fity niteny an'izany daholo na mpanao gazety na diplomate ambassadeur na fikambanana ohatran'izao sefa-fy zao de tsy le reny ny enjehana koa maninona nitsenjehana ny sefa-fy maninona nitsenjehana ny ambassadeur frantsay fa mpanao gazety miteny an'izany any ny enjehana satria ve reny mora gadraina ve rehefa torinany amin'ny tribunal de mora gadraina mena baiko fotsiny tribunal de migadra fa tsy afaka nagadra sefa-fy indrindra tsy afaka nagadra ambassadeur frantsay zany de aza mba manao an'izany aza mba manao an'izany fa tsy zany nge ny fenitra iarahana sy tohotratrariny ny zavatra hotratrarina amin'ny fomba amin'ny seritra ny tsirairay aby de za hoe inona ny atao mba hampandroso ny ty Madagasikara ty ka raha misy manoa zavatra tsy mampandroso azy anjaran'ny mpanao gazety no mitsikera an'izay ary rehefa mitsikera izy iny tsikera ataony iny nge ka mitondra vahaolany tokony zay nijeren'le mpitondra fa tsy hoe alako bika tsy ariny mbola nisy ny tantara momba ny tava mpitondra teto na ny bikany na ny kibony na ny tanany na ny akanjony tsy ary mbola nisy nanao an'izany teto fa le acte ataony no critikena fa tsy mipersona ny akory ka tokony mba mahay any le mpitondra fanjakana hoe mba baseky zay oka zay fanantsika am'mpanao gazety ty fa itsika no mitandrema amin'ny teny tenentsika itsika no mitandrema amin'ny fietsika ataotsika itsika mitandrema ndao tena nao asa mivaingana fa raha tsy zany voan'ny fanakiana foantsika zay nge ny tena tokony ho izy fa tsy le mpanao fanakiana ampangininao
de tadavinao ina zany natao isa-maraina zany ny gazety rehetra de mitovy amin'ny lanitra mihitsy ny fitondram-panjakana kely zay foana zany latsaka kely zay foana zany natao de amitaka an'le vahoaka nge zany le vahoaka mijery mieno an'le vaovao sy mijery an'le gazety any anatin'ny afobe izy any anatin'ny fantranatanteraka de nefa lazainao vao hoe mitovy amin'ny paradisa le fitondrale fitantanan'le fitondram-panjakana tsy mety zany tsy zany no izy ty fitondram-panjakana ty moa de averimbeko foa mianahana mihitsy am'le resaka seraseraka tsy hainy le izy dia manaonao foana nefa rany ka désolé tsy maintsy manao ny asa tsikitsika na isy menasy re journaliste tribaliste nininy ao na isy menasina mitandronytsika amin'ny asa ataotsika manaraka lalàna tsara fa tsy mijanona am'izany fananganana na arofanina mba tsy hanaovan'ny fitondram-panjakana manaonao foana zany niarany sotra betsaka roliny tam'izay resadresaka ny fanaovana izay tamin'n'ity maraina ity misaotra indrindra nitondra ny faneho-kevitra dia mambe fotoana manaraka indray ia misaotra betsaka misaotratyna ary amino marimarina fa tsisy tenindray manomboka zao hoe nanalabaraka ola tsisy de enregistré ty enregistré ka tsisy mihitsy fa rehefa tsy mety de tsy mety de manaova zavatra mety fa vitanay koa manindraindra zany any an-danitra mihitsy le an'le fitondram-panjakana manaova zavatra mety fa vitanay tsara zany zay tsy mialon-jafy zay manao ny tsy mety rehetra na iza teneninay manao ny tsy mety ary rehefa manao mety kosa teneninay manao mety eny ary